Dia am-pifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televizion Magabe atao anatin'ny fandaharana. Zanam-pandaharana epistily velona indray no misy antsika androany dia faly izay mandroso ao tokantranonao satria manana vahiny spesiala be antsika eto androany ho resadresantsika izy ireo responsable ny tanora izany hoe tompona andraikitry ny tanora atao anatin'izao fiangonana Agape izao dia hitondra zavatra tsara be amintsika izy ireo androany. Misy ny Ravavitojo sy Princy izay anisan'ny tanora sy tompona andraikitry ny tanora atao anatin'ny fiangonana moa izany izy ireo dia manana tanora be dia be hoentiny izy ireo ka alohan'ny hidirantsika andraisana azy ireo dia ndao angamba aloha tsika hivavaka mihetraka ny fotoana eo am-pelatanan'i Jesosy mba eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny dinidinika izay hoerahantsika amin'ireo tanora ireo dia hivavaka tsika. Misaotra anao izay Jesosy fa eto ny fanatrehanao, misaotra anao ihany koa satria mbola afaka miaraka eto indray izay amin'ity arivo ity atao anatin'izao fandaharana epistily velona izao. Dia tena mba ho epistily velona tokoa ny fandaharana izay hoentina indray amin'ity arivo ity. Apetraka feno eo ambanin'ny fitarihanao fanahy masina dia mino izay efa eto ianao efa manatrika anay eto ianao dia ianao nefa mandray an-tanana ny programa rehetrarehetra izay fampiresahana sy ny vahiny izay nasaina manokana indray amin'ity anio ity dia ianao nefa manolo-tsaina azy hatrany amin'ny projet vaovao na ny dinika vaovao izay hiarahana eto dia amin'ny anaranao Jesosy no hametrahanay feno ny fotoana rehetra izay atao eto voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen. Eny dia tsy hampiandrelantsika izay efa manaraka mivantana moa izany tsy adino miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka mivantana, tsy adino koa ny miarabantsika izay any an-tokantrano any. Efa vonimboninao moa izany ny tompona andraikitra Ravavitojo miarabanao tonga soa tanatin'ny fandaharana epistily velona angamba meko anao avy hatrany no fitenenana hoe iza moa izany Ravavitojo izany io izy io fa dia amentsika azy avy hatrany ny fitenenana. Mety efa mariazy tsika any amin'ny radio vehivavy tsara fa androany izy dia hitantsika mivantana eto ka dia amenanao avy hatrany ny fitenenana Ravavitojo. Dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona fiadana amin'ny tompo ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy mino fa efa heninao foana ny feoko. Za moa izany dia hanao présentation kely hoe amin'ity andro androany ity dia mpiandraikitra tanora fa hiprésente koa izay androany projet izay napetraka ny tompo ho an'ny tanora atao anatin'ity fandaharana ity. Tamin'ny taloha moa za izany dia nampianatra ny ankizy kely tena hoe mbola any amin'ny école élémentaire aloha nataoko dia avy eo ako lasa nampianatra ado dia amin'izao fotoana izao lasa nampianatra tanora voninahitry Jesosy irery ihany. Dia asa hoe tonga dia teneniko hoe ina moa nateraka an'izay zavatra izay hiditra lalindalina tsika. Hiditra lalindalina tsika avy eo. Misy namanao iray koa raha tsy diso Princy miarahaba amin'ny Princy ihany koa. Dia Princy zany atsoiko hoe tanana ankavanana koa napetraka ny tompo tato anatin'ny foko hoe hanampy anahy ato anatin'ity projet ity dia miaraka amiketo izy androany hiteny gasy. Dia ireo renesintsika kely angamba ny feon'ny Princy menanao fitenenana miarabanao Princy tonga soa ihany koa tanatin'ny fandaharana epistily velona. Eo amin'ny micro ohatrany midy kely. Ok. Azafady fa ohatrany tabatako kely le connexion. Ok, ohatrany mandeha tsara ve? Oui, maheno tsara. Ok. Ok. Azafady kely fa misy problème de connexion. Za moa zany dia Princy faly mahafantatra antsika rehetrarehetra. Donc je suis membre des jeunes du Fiangonana Agape.
Et arakan'ilay voatenin'ny Taty Tojo, je suis donc une aide manampiasa zany amin'ny projet Hopcast que j'ai ataonay jeunes AKP. Donc tsy ariary moa zany le izy fa tous les jeunes de l'église anay zany mba représenter an'ilay izy fotsiny androany fa misy équipe à BDB miaraka aminay miasa miaraka aminay miasa ho an'ny Fanafotosy. voilà donc omeko fotoana ianao Princy anao an'ilay présentation avy eo miarahaba anao aloha zany tonga soa ihany koa tanatin'izao fandaharan'izao araka ny efa lazaina tamintsika teo moa dia hitondra manokana lohahevitra anankiray izy ireo androany mikasika ny amin'ilay hoe Hopcast. Asa afaka hazavainao ve raha vavitojo hoe inona marina moa ilay Hopcast dia inona ny zavatra ataonareo anatin'io inona ny afaka manome définition an'izay ve ianao satria mety marina ny manontany fa inona izany dia tianay ho fantatra hoe ahoana ny poiran'izy io afaka manome ve ianao fa maritana mikasika an'izay? Ia, nisy fotoana zany teneniko antsika hoe ohatry ny ahoana ny tenenan'ny tomponà parce que nandritra ny Covid dia nisy fotoana ohatry ny hoe tena hoe nasain'Andriamanitra mifoha fotsiny amin'ny alina dia manoratra. Tsy azoko mihitsy ilay izy fa atao anatiny io zany nazahoako an'io projet io dia talohan'io nefany nisy fotoana efa nitresaka tamiko zany tompo tamin'io dia taty aoriana tamin'ny 2021 ngamba 2022 teo ngamba na 21 resaka tamiko pasteur Mario tamin'izany fotoana zany hoe raisiko ny jeune memezaka fotsiny hoe ianao hoe pasteur mieritreritra ny zavatra tenenina zany zara tsy mitazona ankizy tsy mitazona an'izaniza tamin'izany aho mbola tsy mitazona ny ankizy kely akory dia ahoana ny anaovako an'izany fa mety tsara mihitsy satria madame pasteur eo raha vavola eo raha vavolalatina eo dia zareo zany nao izy dia niteneny tsara mihitsy na ianao no mitazominao reo jeune reo izy dia tamin'izany tena tsy tadidiko mihitsy hoe nitenena n'io zavatra io tompo taty aoriana ilay izy avy eo ako teneniny madame pasteur hoe ampianatra ny ankizy kely dia avy eo niakatra ny ado dia nisy fivoriana nataonay dia tendreny anao ny tanora mbola tsy tao anatin'ilay tanora akory ny ako fa mbola ado ngambany dia naverin'Andriamanitra taty aminako izy ho anangana groupe anangana reo tanora reo ianao dia anao ohatry hoe ampahery olona ny tanora amin'ny alalan'ny feoany amin'ny alalan'ny vidéo dia zake tompo ahoana ny anaovako an'izany zavatra zany dia tamin'izany tsy nieritreritra n'izany hoe AKP TV na hoe radio AKP zany fa tena nisy fotoana zany ohatry hoe mipresen'Andriamanitra io zavatra ohatry ny tena ohatran'ny forceny tompo hoe io dia nisy fotoana ilay izy sérieusement nangalako fotoana vavaka sy mifadiana dia teo Andriamanitra nametraka an'ilay planina rehetrarehetra fa nila niandry le fotoana zany amin'ity fotoana ity dia io fotoana io zany no nendrazako tamin'ny tompo fa nataony nazava tsara mihitsy hoe reto avy ny anaran'ny olona hiaraka hiasa aminao reto avy ny olona atsoinao zao ny zavatra ho ataonao dia nampisehony anatin'ny vision moa zany ilay izy dia niraisiko dia nisoratako fotsiny ny anaran'ilay ankizy ny anaran'ilay zavatra atao dia izy hoe amin'ny voalohany dia feo no ampiasainareo ho inspiré ny fanahy masina mba hampatonga ny olon-kafa-ko hitsangana ho inspiré dia avy eo taty aoriana ko ny reva hoe lasa
mbola tsy niandraikitra ny tanora tamin'io dia tena ozaka Andriamanitra raha ohatra ka zay ara dia hampaneky eo anahy reto zavatra reto dia tamin'ny fin 2022 angambany nanomboka tena hoe niresaka tamin'ireo ankizy ireo dia nanao an'ilay groupe amin'izay avril 2023 zay vao nanao an'ilay groupe mitondra an'ilay anarana hoe voix inspirée et inspirante dia ilay izy moa zany hoe les podcasts zany dia karazana ohatrany hoe zavatra voarainao tamin'Andriamanitra ohatrany hoe zavatra niainanao dia avoakanao ampahirezana olona amin'ny alalan'ny ohatrany hoe bande vocale na koa hoe fomba firesana satria afaka atao izy hoe za rery ohatra manao an'ilay izy dia enregistreko ny feoko dia iny no ampahirezako ilay misy tenin'Andriamanitra zao no ohatra ny voaraiko dia ampahirezako anareo ohatra dia afaka koa nefa ny ohatra tsika zao afaka ataoko hoe podcast ilay izy amboresaka eto fotsiny tsika dia misy thème apetrakintsika dia zay koa afaka atao hoe podcast dia zay ilay podcast ao anatin'ilay izy hoe inona no tena zavatra misy zavatra zany eo voaraiko dia hozaraiko amin'olona ampatonga an'ilay olona hitsangana dia mba amin'ny teny vazaha moa izy miteny hoe édifiena ampahirezana olona zany ananganana olona dia zay mihitsy tena voaraiko zany hoe tsy zahako ny anao an'io zavatra io fa anampy an'ireo tanora ireo anao an'ilay izy dia voninahitra moa an'Andriamanitra 2023 ilay izy zany no nanomboka concocté ny feo voalohany nivoaka dia tamin'ny avril 2023 koa dia ainsi de suite en fait nandeha foana ilay izy nanao zay à peu près presque tous les jours zay tamin'ny avril 2023 dia efa nanomboka tsirairay nandefa tsikelikely ny sorananjy sosy misy nanao tamin'ny teny gasy nisy nanao tamin'ny teny vazaha zao 2025 zany ilay izy dia tena hoe confirmer ny tompo hoe ho avoaka eto amin'ny TV Agape manomboka amin'ny mois d'octobre dia voninahitra moa an'i Jesosy amin'izay zavatra rehetrarehetra anisy lalana be da be tao dia tena hoe be da be zavatra vita satria mivoaka daholo ny processus rehetrarehetra natao tao anatin'izany misy an'ilay hitanareo ohatrany hoe logo anay nivoaka ataoko tsotra moa zany izy mba hampatonga an'ilay terme technique tsy hivoaka be nivoaka ilay izy tenin'Andriamanitra ny inspiré an'ilay groupe izay mitondra ny anarana hoe Opcast izy amin'izao fotoana izao dia tena hoe inspiren'Andriamanitra ilay ankizy no confirmer an'ilay zavatra voaraiko tamin'izany fotoana izany dia tena hoe voninahitra amin'i Jesosy dia omeko ny principe fitenenana ny tena hoe atsakany sy andavanao anatin'ilay izy ho ampisehony antsika moa zany ny tena votoato ny zavatra rehetrarehetra fa zay zavatra zany tiako hoe mitenenantsika hoe zay tany anatin'ny inspiration tany ary fotoana ela be no za manokana ny travaillen'Andriamanitra atao anatin'ilay izy nampatonga ny ankizy ny anarany tsirairay avy hoe natsoina ho fédérateur sy ny pilier an'ilay izy moa zany nampatonga ny andro androany hoe afaka tonga eto zay an'io sitraka anao raha vavitotsiny amin'izay fanazavana noentinao zay mino fa mahaliana antsika ray aman-dreny zay hoe tena misy zavatra tsara ao anatin'ireo tanora ireo ary tanora moa ilay resahana eto dia tena hita ilay izy rehefa nisy ny natao tamin'izay ho alefa mivantana amintsika ihany koa ny statut andreo izay efa natao fa izay zany ny zanam-pandaharana hivoaka tsoela tao anatin'ny télévision Agape hitondra ny anarana hoe Opcast zany hoe ny tanora no hanao an'ilay izy amin'ny teny français mazava ho azy donc ny ray aman-dreny na ny ataoko hoe manana zanaka aty à France dia tena afaka à l'aise tsara kokoa zany ho an'ny francophone ilay izy zany tena hoe fampahirezana ho an'ny tanora francophone mety tsy ny tanora ihany fa ny lehibe koa hery ao anatin'izany noraisintsika avy hatrany angamba Princy dia mangataka ny eo amin'ny lafiny teknika andefa n'ilay horonan-tsary zany hoentin'ny Princy hanazavana manokana mikasika an'izay Princy ameko anao avy hatrany fitenenana
Ialana tsiny amintsika izay sasamiandro moa zany somary misy problème kely ny connexion avy any amin'ny Prince. Na sao rehefa avancé koa le izy dia rehefa tonga izy dia raisiny ny tohiny. Upcast zany le anaran'le le groupe amin'izao fotoana izao a. Dia tsy haiko hoe afaka aroso ve le partage d'écran. Dia ao anatin'io zany a misy karazana fijoroana vavolombelona, fampaherezana, fampianarana. Dia izay ilay teneniko hoe afaka koa misy ohatrany hoe fifananakalozana, resaka thème na ohatra koa ohatran'izao ataontsika izao zany dia ao anatiny dia ohatran'izao koa izy fa spécialement izy atao amin'ny teny vazaha moa zany hatreto satria tanora teraka teto ny ankamaroany dia na hoe lehibe teto. Aroso le slide manaraka. Oui, allô? Oui. Ok, super. Azafady la fois ohatrany mba tsy basy la connexion. Ouais. Merci. J'ai avancé donc tu avec Tuizanoyo. Ok, merci. Donc, on est sur la présentation de l'équipe, donc des jeunes de l'église Agapé. Tatitout Moujanu, responsable des jeunes, responsable du projet Jani Podcast. Ils nous l'idée anayam les projets, ils nous encadrer anayam on a des petits projets tisant et ils nous référentent à responsable du groupe Podcast. Ils nous former Jani un petit pour participer à ce projet, pour nous former aussi Amni Laina Recha, pour nous armer aussi Amni Laina en termes de spiritualité, m'encourager Anaï, Manampenai en termes de foi aussi dans ce projet-là. Et ensuite, il y a tous les jeunes de l'église, donc Stéphane, Emmanuel, Mélicine, Chantal, Slavna, Princy, Abigail, Cathy et Tite. Anemuzani, Mten Kashfa, Mten Kashfe, Muzanfa, Yezakayan, donc le podcast soit en français. Mais peut-être qu'un jour on pourra faire des podcasts en malgache aussi. Avocados les présentations à Jaffa. Merci. Donc, nous visions un petit projet pour ce projet Upcast avec avancer. C'est d'être une lumière face à Vanawani génération d'aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de mettre notre voix et on peut l'atteindre pour qu'ils puissent nous utiliser avec nos voix en fait pour parler donc de sa lumière, pour aussi m'y encourager à Tanura mbola mahafantatra an'Andriamanitra na hoe mba efa mahafantatra an'Andriamanitra fa mila ampy avy amin'ny jeune hafa, mety hoe mila encouragement, mety hoe mila prière, je sais pas, tu sais que j'ai ilainy jeune rehetrarehetra am'izao farany am'izao moa zany dia j'ai une mission, une vision, c'est vraiment de ne pas rester assis fa hitsangana pour la génération d'aujourd'hui, pour transmettre ni azavany ces choses, ni fiadanany tompo, ni fitiavany tompo, ni sisa rehetrarehetra afaka ananantsika ao amin'ny tompo. Donc, araka ny fivoteny teo le izy zany discussion ataon'ny jeune anankiray na entre jeunes. Manme tourten kely, c'est entre 5 et 10 minutes. Tourten, c'est apetraka ny fanahy masina zany ao am-pony tsirairay avy na hoe témoignage de zavatra efa afaka niainanay na ohatran'izany. Donc on parle, on raconte et
et on espère que ça puisse encourager tous les jeunes qui se maillent dans les podcasts. Donc, comme vous voyez donc, sur le logo, Misenti Versetti, donc dans Colossiens 3, verset 16, qui dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, c'est pour exhorter les uns les autres, c'est pour encourager, fort, ani jeune, ça peut être des jeunes, mais là où un podcast béni, gloire à Dieu, parce que c'est pour les jeunes, mais les jeunes pour tout le monde en fait, pour que tout le monde soit encouragé et aussi béni par ce que les jeunes, les témoignages que les jeunes peuvent apporter dans leur vie. Donc Colossiens 3:16, nous. Colossiens 3:16 debe aukanten Kristi itoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamy sy ny firana ary mitonokira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Eto misy tena tsara be amin'ny teny vazaha hoe sous l'inspiration de la grâce, tena hoe zay hoe ny fanahy masina mametraka azy ao anatin'ny fo dia mampatonga ny ankizy hiteny amin'ny fahasoavana, dia tena zareo ihany namoaka io verset io dia isorako amin'ny tompo fa tena hoe izay mihitsy ny zavatra voaraiko tamin'ny Andriamanitra nametraka an'izy tao anatin'ny foko dia afaka tohizan'ny prinsipe izy. Et afaka alefa ny slide voilà, merci beaucoup. Iditra zany tsika amin'ny objectif du projet de podcast. Saika raha telo na efatra molo izy teo fa mbola voakitsika miaraka. Alors la première c'est de partager la parole de Dieu avec authenticité. Indikantrany mizarany teny. Mizarany tenin'Andriamanitra, oui, avec famarinana. Famasinana, et en fait l'objectif c'est vraiment de rendre la parole accessible, rendre la parole accessible et voilà. Hoe mora ho an'ny tanora zany mandray an'io teny io fa tsy manahirana amin'ny alalan'le vécu an'le ankizy tsirairay avy. Numéro 2, être une source de lumière et d'espoir. L'idée c'est vraiment de m'amener espérance, m'amener soutien, encouragement à ces jeunes mila tsangana na hoe misy mandalo moment sarotra. C'est ça. Et ensuite incarner une approche moderne et accessible de la foi, c'est-à-dire que ni génération Tsika Janian doit ni évoluer, mais chez évolution BDB à Ratsika, et l'idée c'est vraiment de évoluer aussi comme les mba mitondra le nouveauté an'ny tanora zany amin'izao fotoana izao, satria na ny firesaky ny olon-dehibe sy ny tanora efa tsy mitovy intsony dia mora kokoa an'ilay tanora miditra mandray an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fomba hanaovana anazy, satria izay koa amin'izao fotoana izao ny zavatra marobe misy any amin'ny na zany plateforme misy arany Deezer, inona koa, Instagram, Facebook, YouTube, mihinana zavatra be da be zany ny tanora amin'izao amin'ny TikTok sy ny karazany, dia izay koa mamora an'ilay izy hoe ny approche an'ilay zany mba le any amin'ireny zavatra ireny, tsy hoe zavatra zao tontolo zao fotsiny no an'ny olona any mba mahita koa izy hoe zavatra ara-panahy voarainy zareo. C'est ça. Et partie farane, les valeurs du
projet podcast raha afaka aroso azafady. Merci. Donc le premier c'est authenticité. Inona moa le authenticité taty azafady? Marina, ny fahamarinana zavatra tena hoe marina zany, zavatra niainana zany fa zavatra vécu marina tsara fa tsy copie-na zavatra hoe laingana ny foronina. Yes, c'est ça. Merci beaucoup. Déjà, le centre de notre message, c'est vraiment fahamarinana sy simplicité dans le message. Afaka aroso azafady. Ah oui, afaka averina kely ve azafady? Voilà, merci. Alohany du coup, alohany ianona les extraits parce que du coup on a mis un extrait du podcast amizay mba afaka ianonareo koa le izy hoe inona marina moa zany le podcast concrètement au-delà de des zavatra afaka expliquer-na eto inona moa le izy ary ahoana marina moa no anazana anazy no afaka ianonana azy. Donc on a mis un extrait d'un podcast. Et du coup, misy santionany kely zany no enontsika zao. J'aimerais t'encourager en te disant ceci, que peu importe ce qu'il y a devant toi, peu importe l'adversaire, l'ennemi, le problème qui se place et qui se tient devant toi, sache que l'Éternel, ton Dieu, est de ton côté et que rien ne peut lui résister. Il a dit qu'il sera lui-même avec toi, comme il l'a été avec Moïse face aux Égyptiens, comme il a été avec David face à Goliath. De même, Dieu sera avec toi face à tes problèmes. Voilà, donc les Mouzane Olavala coucou, comme je l'ai dit, c'est entre 3 à 5 à 10 minutes. Faty Mouzane misy extrait kely afaka mba enontsika. Tsy moa raha fantatritsika moa zany feo zany zany olona niteny teo zany moa zany dia Manu zay hitantsika matetika eo amin'ny piano matetika fa tsy mitendry izy zany fa ao anatin'ny ity podcast dia mametraka amin'ny feoany izy ohatran'izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tsy haiko hoe tsara dia tsara le projet anareo tena tsara le izy ary tena mahafinaritra no nahita ny tanora hoe mihetsiketsika ao anatin'izany projet zany araka ny hitantsika rehetra teo moa zany dia tena hoe nitanjona ao anatin'le izy dia tena ho fananganana olona, ho fampaherezana olona. Misy ny tanora efa tena hoe tsy manana fanantenana intsony eo amin'ny fiainany fa mety amin'ny alalan'izao fampaherezana hoentin'ny tanora zao dia mety hitraka le olona satria izay le hoe mba ho fahazavana amin'izao tontolo izao ho fahazavana ny anatin'ny aizina nisy thème moa nataony indray mandeha izay mikasika ny amin'ny hoe lumière dans le ténèbre zany hoe fahazavana ny anatin'ny aizina zany dia tena isaorana ny tompony amin'ny ide izay napetrany tao aminao raha vavitojo isaorana ny jeune rehetrarehetra ihany koa izay tena miara-miasa mafy ao anatin'izao famoahana ny tizanam-pandaharana anankiray izay antsoina hoe podcast ho fampaherezana ny tanora na ny ray aman-dreny francophone na ny tanora dia tena hoe afaka miaino an'ilay izy satria na ny lehibe dia mahery dia maromaro moa zany ny olona metraka fanontaniana eto sokafaka ho antsika angamba ny fitenenana ho antsika rehetra izay manatrika mivantana mety manana fanontaniana mentsika ny Abigaila avy hatrany ny fitenenana manana fanontaniana ihany koa izy apetraka aminareo dia raisina avy hatrany ianao rahavavy Abigaila. Mankasitraka rahavavy Chantal dia manona fiedanan'ny tompo amintsika tsirairay indray mbola nahatratra an'izao hariva izao dia mankasitraka ny rahavavy Tojo sy rahavavy Princy amin'izay présentation izay tena hoe azo lazaina hoe saorana ny tompo moa zany nanome an'izay hevitra izay anareo sy intéressant zany le izy tena mahaliana dia mahaliana tokoa indrindrandrindra ho an'ny tanora satria maro dia maro ny zavatra mahavariana amin'izao vaninandro misy atsika izao dia fanontaniana voalohany moa zany tiako apetraka
dia ny hoe efa hita moa izany hoe misy an'ireny présentateur izay natoro tao anatin'izay présentation izay dia raha ny fahazahoako azy zany ohatrany hoe fizarana koa ilay izy hoe fizarana hoe témoignage dia ilay izy hoe zany jeune de l'église agape ihany manana accès amin'izay hoe hizara témoignage izay sa hoe mandray koa nareo ohatra hoe témoignage avy amin'ny on va dire hoe jeune fa venant des autres églises zany hoe avy amin'ny fiangonana hafa izay ny fanontaniako voalohany dia fanontaniako faharoa izay angambany aloha saky valinareo dia avy eo miditra fanontaniana faharoa. Amin'izao fotoan'izao aloha zany zavatra tena hoe apetraky ny tompo mazava tsara dia hoe reto ankizy reto mamoaka ilay izy amin'ny alalan'ny télévision agape dia satria izy efa namonomana ary izay teneniko hoe depuis 2003 tsy mbola mivoaka officiel mihitsy ilay izy dans le sens hoe raha namoaka ary izay dia atao amin'ny tanora ihany fa satria izay koa no tenenin'ny tompo hoe izay ny atao dia tena hoe manaraka an'izay fitarian'ny fanemasina moa zany indrindrindra hoe rehefa nameny tsodrano ny mpanompon'Andriamanitra dia ny tanorany agape zany no tsodrano zavatra rehetrarehetra ao anatin'ilay izy dia mijanona amin'izay aloha izay. Mankasitraka raha vavitojo dia zany hoe zany efa niteneny raha vavitojo ihany zany hoe diffusena eto amin'ny télé agape ilay izy zany hoe any amin'ny chaîne fa misy hafa koa ve fomba hafa ahafahana mihaino an'ilay izy ohatra hoe zany ankoatran'ny YouTube izay andeha diffusena an'ilay izy hoe TV agape misy fomba hafa koa ve azahoana an'ilay podcast. Zao zany efa misy groupe moa zay dia ivoaka miaraka amin'izay koa ny groupe Instagram dia isy fandarana zany eto amin'ny TV agape dia en même temps an'io misy diffusion amin'ny atao hoe Spotify. Ny Spotify dia plateforme ohatran'ny YouTube ihany fa feo eny amin'izao moa izy efa misy vidéo koa fa tena ohatrany hoe télé feo zany tena ohatrany hoe mozika zany tena mandeha dia ny podcast olona miteny na olona mitantara fiainana sy ny rehetrarehetra eny dia Spotify no vizenay amin'izao fotoan'izao dia ny zavatra rehetrarehetra ho avoaka eto moa zany dia avoaka koa any amin'ny Spotify Instagram dia YouTube izay aloha zany ny hatreto mety hoe hisy zavatra hojerenay koa fa ho hitanay eo zay facilité amin'ilay fanaovana an'ilay zavatra koa satria izay koa ireo ankizy ireo koa manko sady mianatra no miasa ny ankamaroany dia mba tsy hoe avesatra be amin'izareo koa zany satria misy asa aorinan'ilay production zany asa misy asa be ao anatin'ilay izy dia misy izay mampatonga hoe maromaro ilay ankizy misy ao manao feo misy ao manatsara anazy misy ao no manao an'ireny zavatra hitantsika teo ireny satria tsy voatery hoe feo fotsiny ilay izy rehefa alefa moa zany ilay izy any amin'ireny na alefa ohatrany hoe Spotify na alefa any amin'ny YouTube dia natsika fotsiny ireo any amin'ny YouTube dia tsy feo fotsiny na alefa fa tsy maintsy misy vidéo zany alefa eo ampatsara an'ilay izy ampandeha tsara an'ilay zavatra mba hampatonga an'ilay izy koa hoe tsy mahamona amin'ainan'ny olona fa tsara ny fijerana azy no mampatonga ny olona koa hijanona hiaino an'ilay zavatra. Makasitraka raha vavitojo. Misaotra ny Abika Elany izay fanontaniana petran'izay mino fahafapo ianao ny amin'ny valim-panontaniana arak'ilay efa voalaza teo moa zany dia ho alefa any amin'ny YouTube izy ity any amin'ny Instagram any amin'ny
na daholo reto ana manjery maro samihafa reto fa dia ireo moa zany azontsika ampiasana satria nomeny tompo antsika ireo afaka ampiasana tsara dia raha misy ametraka fanontaniana tsika manaraka ny vantana aza misalasala manokatra caméra na micro avy hatrany a dia mametraka an'ilay fanontaniana toto. Isaorana an'ireo tanora ireo moa zany fa tena hita mihitsy hoe miara-miasa izy ireo satria misy ny manao ny famoahana izy ireo zany dia misy zavatra tena karakaraina be bebe mihitsy ny ao ahafahana tena hoe mamoaka an'ilay izy tsara ahafahan'ny olona tena hoe mahery eo ampiangonana izy a mety hisy ihany koa moa zany izy ity raha vavitojo amin'ny teny gasy satria moa ny tenako zany ohatra ny hitako ao anatiny ao dia ohatra ny teny gasy a zany mety ozy nareo dia ahoana zany ny gasy amin'izany ve zany tsy mba heny fa afaka efa nanao tamin'ny teny gasy mihitsy raha vavy Chantal fa tsy hitako ato moa ilay izy fa tia ngamba no alefako any amin'ny technicien na ho alefa vetivetika misy extrait misy podcast voalohany nataony mintina moa zao amin'izao fotoan'izao tsy eto nalefako any amin'ny Ranata Victor any raha afaka alefa enontsika raha ohatra ka. Ya eo ampiandrasana an'izay eo ampiandrasana any amin'ny lafiny teknika fa misalasalantsika izay manana fanontaniana marihana moa fa ireo ankizy ireo dia efa samy nanao daholo zareo efa mipetraka ao fa ho avoaka amintsika tsoela moa zany ato amin'ity télévision Magape ity ny zava-bitan'ireo tanora ireo sy ny zavatra vaovao izay ho atao amin'izao fiandohan'ny taona izao. Angatantsika ny ao amin'ny lafiny teknika dia efa vonimbonina moa raha nadahery metraka fanontaniana izy io fa raha efa vonana ao amin'ny lafiny teknika vetivety dia hoenontsika kely aloha izay extrait izay alohany andraisantsika ny raha nadahery. J'aimerais juste faire ce petit message pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire dans ma vie. Toutes ces fois où je pensais être seule, je pensais que personne ne voudrait m'aider, lui il était là, il m'a jamais abandonné, il m'a toujours épaulée, il m'a toujours montré le chemin à suivre, même si parfois je ne l'ai pas forcément suivi. Mais je sais qu'il ne m'a jamais abandonné, qu'il a toujours été là. Et même ces fois où je pensais que j'étais seule, que je pensais que personne ne voudrait m'aider, que j'étais là, je pleurais, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Lui, il était là, il partageait ma tristesse avec lui. Et je sais qu'il écoutait chacune de mes prières, de mes pleurs, qu'il voulait m'aider, mais c'était juste à moi de faire ce pas, de me dire « Seigneur, j'en peux plus, je remets vraiment toute ma vie entre tes mains ». Parfois, c'était dur de juste lâcher prise, puisqu'on veut toujours tout le temps tout contrôler. On veut toujours tout le temps avoir la main sur notre vie, savoir comment va se passer demain. On veut savoir si on va réussir, on a peur de l'échec. Mais Dieu nous dit juste lâche prise, abandonne tout entre mes mains et c'est moi qui gère. Ce verset dans Matthieu 6, 34 qui dit « Ne vous inquiétons pas donc du lendemain, ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Tant que Dieu a le contrôle sur notre vie, tant que Dieu est au centre de nos vies, on ne craint rien puisqu'il a des plans parfaits pour nous. Ya. Mankasitraka ny any amin'ny lafiny tekniksika nandefa an'izay azontsika enoana moa zany ny zava-bitan'izy rehetrarehetra ireo avoaka tsy ho ela araka ilay efa voalaza teo raha nadahery efa vonimboninao ianao fa dia mety avy hatrany ny fitenenana raha nadahery. Ia misaotra mirabanao ranavavy Chantal, miraba ihany koa ny izy miravavy ranavavy Tojo sy ranavavy Princy ary niterinareo manokana misaotra an'Andriamanitra nitahiny ianareo tanteraka an'izao fitsanganana izao atao hoe émission télé Agape ny tanora izay tantaninareo ary mitsotra anareo izay olon-dehibe tsy olon-dehibe hoe ahoana moa fa efa ao amin'ny
Baiboly ihany moa amin'ny Salamo fa 7:35 misy endry hoe efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina na foy na ny zanany mangataka aminy. Misy fitahina lehibe ao amin'ny atao hoe tanora no hamarin'i Jesosy satria hiasa ho azy izy ary amokatra be izy ary ny tompony tartana azy fa tena ilain'ny tompony mihitsy ny tanora, indrindra tsika tanora malagasy izay miparitaka eran-tany. Eto moa tsika izany miparitaka tia Frantsa fa miparitaka tia eran-tany mihitsy ny malagasy tanora indrindra. Ary eo misy ohatrany hoe fomba fizarana izay ataon'ny tanora izay tsy takatra efa antitra toy fa mipasy mihitsy le message rehefa samy tanora no mampita an'ilay izy satria mifandray zany le atao hoe longueur d'onde izy ny fiteny anazy ary rehefa io moa ohatrany hoe fantsona hono zany tsika isika zany dia fantsona ihany mitondra fantsom-pitahiny ka rehefa mifantsona tena mitovy samy tanora dia mety tsara le pahan'ilay izy fa rehefa ohatra ka tsy mitovy ny habean'ny fantsona dia tsy mety le pahadevisin'ilay izy dia tsy mifandray le izy. Ary dia tena misaotra ny tompo fa hain'ny tompo mihitsy mandamina ny zava-drehetra. Amiko zany dia tena velom-bolo mahita nareo tompon'andraikitra mitantana ny tanora hoe ampivelatra indray ity fizarana na pitily vision pitily amin'ny alalan'ny télévision zany amin'ny alalan'ny mampiasa ny tanora indray ary tena zava-dehibe satria ny tanora tena hery matanjaka mihitsy ary ao anatin'ny tanjana mihitsy araka le voasoratra any amin'ny fitoriteny hoe faliry zatovy dia mbola tanora tena ilain'Andriamanitra mihitsy ny tanora hiasa ho anazy ary ao menao moa ny teny hoe mbola mianatra ny sasany sady mianatra izay fotsiny zao dia efa mitondra fiainan'ny tanora aty tany lavitra aty azony zaraina. Dia teo zao nisy fandarana kely ohatrany hoe bitsibitsika izy mitantara mamineo ny fiainany nefa iny hiainan'ny hafa ihany koa ary izay zavatra hoe mifampihery mifampitarika ary tena zava-dehibe. Raha izaho fotsiny zao ny anao an'izay dia tsy ho vitako satria izaho sady tsy mianatra no tsy miasa fa mety tsy mahay an'izay le hoe sady tsy mianatra tsy nandalo amin'izay zany zao dia tsy hitako izay ananany izy nefa le tanora tena hainy mihitsy tena miaina le izy ary mahakasika le tanora satria be da be ny tanora amin'izao fotoana izao manam-paky-viana mihitsy izy satria mahatsiaro irery izy mahatsiaro miaraka amin'ny rehetrarehetra izy fa mety mahatsiaro irery izy eo amin'ny fiainany mila an'izay mitovitovy amin'izay izy mitondra anazy ho amin'ny fampaherezana fa ireto telo reto mitoetra ho tompo ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana fa ny fitiavana lehibe indrindra everiko fa fitiavana lehibe zao ataonareo zao ary tena mahereza ary tongava lavitra mihitsy amin'izao asa ataonareo zao asa masina fitoriana filazana tsara dia zany tena safidy tsara indrindra. Tsy hoe fanontaniana fa toko apetraka fanondro kosa eo amin'ny lafiny teknika ve za zany mieritreritry hoe tanora tena manam-pahaizana mihitsy zany maharaka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Hitako mihitsy fa avanana mihitsy izy amin'ny teknôlôjia montage sy ny karazany. Izany hoe raha fieritreretako zany nareo zany manao montage ihany no zavatra io dia avy hatrany dia divisionareo direct any amin'ny YouTube. Amin'izay fotoana izay hoe mitondra ny anarany AGP-TV tanora ve le izy sa manana ny anarana manokana mihitsy nareo tanora AGP eo amin'ny fandefasana izay mba hafantara mijery izy ao zany no hivantanany any amin'ny YouTube hoe inona ny tedaviny dia mibotra eo le izy raha ohatra hoe le vokatra zany vokarin'ny tanora ary tena tsara be mihitsy zavatra satria ny tanora avanana koa amin'ny lafiny izay angamba no saika ho andraisako anjara asa raha mba mety mahazo fifaliana sy valisoa amin'izany fitenenana zany za mino fa ho lasa lavitra nareo hoe teny tompony ombanareo. Amen. Mankasitraka be da be dia tena hoe faly ny fo ary tena hoe izay mihitsy ny tena hoe ilainay zany le tsodrano satria izay mihitsy ny nampatonga anay koa hoe ny zavatra tena hoe ampianariko ny ankizy moa zany dia tena hoe ny fipetrahan'izay hoe rafitra ny ray aman-dreny sy nisy fotoana izay ela be tsy navelako nivoaka mihitsy le izy satria tsy mbola nisy fotoana mbola tsy tena hoe vonona tsara izay mbola tsy tafaresaka tamin'ny paster izay dia tsy nivoaka mihitsy le zavatra fa le jour hoe tsy maintsy miresaka amin'ny paster tsika izay vao manao an'izay zavatra tena misy zavatra hafa mihitsy en fait tena ohatrany hoe le tsodrano zany misy le hoe nomen'Andriamanitra
fa ilay tsodrano zany hitako hoe mbola mitondra lavidavitra kokoa ilay zavatra efa napetrakaandriamanitra mameno an'ilay ositra nomen'andriamanitra zany ilay tsodrano ray aman-dreny dia tena makasitraka tompoko dommage moa les feoan'ny mintina teo tsy vita hatramin'ny farany fa tena hoe ohatrany hoe bitibitika izy ohatrany hoe iainantsika mihitsy ilay zavatra hoe indraindray tena malahelo fa ny farany izy tena ohatrany hoe bitaka be izy ao anatin'io fa lavalava koa moa ilay izy dia sady tapaka fa tena ohatrany hoe eninao mihitsy ary izay nampahatonga na hoe nalefaka eo ilay izy zaka tia zao mampaheriny olona satria izay mihitsy zany ilay izy dia ny zavatra ohatr'ireny satria ilay individuel ohatr'ireny zany ho ataony efa reny zao ohatrany hoe tamin'ny voalohany ritono efa tamin'ny 2023 zao zany zavatra zany dia ho retravaillena mba hampatonga anazy hoe afaka alefa amin'ny YouTube be tabe zany ilay izy satria haintsika tsara hoe 2023 on est efa fin 2025 tsika dia mbola biasa be zany izay anivon'izay zavatra satria tamin'ny voalohany tena hoe feo fotsiny essai dia amin'izao efa henonareo moa manoto hoe efa misy fond musical misy montage kely dia reny zavatra misy zany efa zavatra efa afaka produisiavana izay ho avoaka amin'ny Instagram sy Spotify fa ny zavatra tena hoe ho avoaka anay voalohany amin'ny YouTube dia zao hoe le émission ataontsika eto isam-bolana dia alefan'ny technicien ato amin'ny TVHP moa zany dia ao anatin'iny no travaillenay koa zavatra fa rehefa misy taona koa manko izay mivory dia ao anatin'iny koa izay hiezaka anao hoe production ary ampatonga ana hoe afaka mivory afaka hoe mahazo an'izy daholo tsika rehetrarehetra zany ohatrany hoe miresaka techniquement aty ambadika aty amin'ny background an'ilay podcast moa zany ty resaka technique ty fa ny zavatra voalohany zany zay dia zay zavatra hoe le émission eto aloha raha mitaditsika zany manomboka amin'ny faran'ny volana octobre dia ho hitantsika ny podcast tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fomba ho avoaka ao amin'io ny fitondrany ny moa fitenitsika anazy ny teaser ny titre an'ilay izy zany fa raha ohatra ka mijery kosa hoe any amin'ny Instagram na Spotify dia amin'ity volana octobre ity koa izy no avoakanay ny groupe n'ilay izy donc eo anatin'io zany efa hisy ohatrany hoe ranoki répertoire en teny gasy c'est ça avarina misaotra anao fa tsy zavatra avarina fa dia manko ohatrany fiteny ohatrany hoe lehibe mampianatra ny ankizy fa tena za samy teny aminao fa ny ankizy mampianatra ny lehibe zany hoe mijereny izao zavatra dia mba izay indray zany mba hianatra indray hoe mba ahoana indray ka mba vokatra natao indray dia mangalainay tahaka mba hahatonga anay ho anaraka ny toetrandro reny teo ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany teo fotsiny zao zavatra hitako le bitsibitsika nataony teo zao dia zaka hoe za tonga dia manantena mihitsy fa misy sarisary zany maneho an'le resaka ataon'le tanora teo iny mampiseho an'le tenan'le zavatra iainany sarisary mino aho fa misy avoaka an'izany hoe mavita zavatra tsara za zao tofa mangetaheta sady teo amin'ny venakena nivoaka ny raha iny mba ahafahako mijery dia tena sy manaparitaka araka izay azo atao ihany koa ao anatin'izany tena misaotra antsika dia tahin'ny tompony ianareo maleova malasana tonga lavitra tena tonga lavitra amen makasitraka tompoko tahin'i Jesosy koa ianao ho avy koa izay amen ia dia efa madivadiva hifarana moa zany izy ty satry dia satry tafatafa ety any mino fa na afa-po antsika izay valim-panontaniana rehetrarehetra no entiny izy mirahavavy rahavavy tody sy princy izay nanazava manokana mikasika an'izay fa aloha antsika naraka kely an'ity zavatra lefa ny technicien ity alohan'ny maraparana antsika azy. Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce matin, j'étais parti prendre le bus et j'espérais qu'il soit tout de suite là.
Il était marqué qu'il arrivait dans 13 minutes et je m'étais dit « Ah, l'attente va être longue ». Alors j'ai attendu, 10 minutes passent et il n'arrive toujours pas. Je m'impatiente et je regarde l'écran. C'était maintenant marqué dans 17 minutes. Le premier bus a été supprimé et j'étais vraiment dépité. L'attente semble toujours longue et difficile, n'est-ce pas? Peut-être que tu es dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Peut-être que tu attends de trouver le bon travail, que ton mari, ta femme ou tes enfants changent enfin. Peut-être que tu attends d'obtenir ton diplôme, de trouver la personne que Dieu a préparée pour toi. Peut-être que tu attends la guérison, la paix ou encore la joie. Mais le temps passe et tu as l'impression que la promesse t'échappe, qu'elle tarde à s'accomplir, qu'elle est en train de périmer. Comme Sarah, lorsqu'elle attendait d'être enceinte, mais son âge était déjà beaucoup trop avancé. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus te voit, il connaît ta situation, il a entendu tes prières, et Jésus va venir débloquer ta situation. Mais son temps n'est pas ton temps. Sa parole dit dans Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Ia, makasitraka any amin'ny lafiny teknika mahaliana be ilay sady mampahery be mihena fa mahery tsika izay manaraka mivantana eto hoe wow izany zavatra voakan'ny tanora dia raintsika moa ny tompo ny amin'izay fandarana noentsika teto izay isaorana manokana Jesosy satria Jesosy no tompon'andraikitra voalohany amin'izao izy ihany koa no mampiasa ny tanora tsy adino ny misaotra ny ray aman-dreny ara-panahy pasteur Mario izay nanome ny tsodrano misaotra azy mivady manokana antsika izay nanome ny tsodrano satria araka ny teninao teo raha vavitoto hoe zava-poana raha tsy teo ilay tsodrano ary ny tsodrano dia manosika dia alavitra mihitsiny dia isaorana manokana amin'ny pasteur mivady izay nanome ny tsodrano ahafahan'ireo tanora ireo izay tena hoe mihetsika mamoaka ny zavatra izay apetraka ny tompo ao anatiny dia inona ny teny tianao entina eto am-panaranana raha vavitojo alohan'ny hidirantsika angambany ao amin'ilay teny entinao amaranana raha vavitojo ohatran'ny mahitanao koa ny amin'ny vehivavy tsara inona ny tena zavatra resahanareo anatin'io fandarana vehivavy tsara io publicité kely moa zany antsika rehetra izay linany amin'izay koa efa angaha koa misy fandarana koa ny vehivavy tsara ao anatiny ianao raha vavitojo dia tiako mba notaniana kely hoe inona marina moa no tena ataonareo anatin'io fandarana io satria mety misy zao vehivavy mangeta eto hoe fa angaha konkoa misy an'izany dia ameko anao nga mafitenenana amin'io fandarana vehivavy tsara io ihany koa izay hoentiny madame pasteur Mario fa ianao ao anatiny dia tiako fantatra izany hoe inona zavatra ataonareo ao enanao fitenenana ary ia ilay vehivavy tsara izany tena hoe madame pasteur moa izany tena hoe inspiren'Andriamanitra ao anatin'io ary mino fa izy mbola ho invitenareo eto koa hampatonga ny afatra tena hoe tonga soma tsara fa ilay vehivavy tsara dia ananganana ny vehivavy ary atonga ny vehivavy koa hitondra tena tsara voninahitr'Andriamanitra sy ao amin'ny tokantranony tsy ny vehivavy efa manana tokantrano ihany fa ny vehivavy gasy mbola célibataire androany izao ny temanay dia momba an'izay mihitsy hoe tsara kokoa hoe manambady izany tsy manambady amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia inviteko tsika hoe jereo mandeha any amin'ny YouTube any misy koa ny Facebook ny vehivavy tsara raha ohatra manana fanontaniana ianao aza misalasala mandefa amin'ny fanontaniana any amin'ny Messenger any amin'ny mba tena izay zavatra tianao zany raha misy zavatra tianao fantarina dia afaka mamaly anao zay amin'izay resaka vehivavy tsara izay fa zay no mba ny azoko tenena momba ny vehivavy tsara mino fa tsy diso ny teneniko mino fa mbola hiteny be da be kokoa eto madame pasteur izay tena hoe ametrahany tompo vesatra manokana ao anatin'ny momba ny vehivavy atao anatin'ny agape ia hoentina mpangetahitana antsika sady moa zany zay fa ho invitentsika eto madame pasteur amin'ny
manaraka mikasika ny fandaharana vehivavy tsara io satria betsaka tokoa ny fandaharana izay ataon'zareo ao anisan'izany ravavy tojo ary maromaro ny vehivavy tsara izay ao anatin'io fikambanana vehivavy tsara io betsaka ny zavatra zarainao fa izay ny hoentsika mamarana nyty androany ity angamba aloha dia inona ny fampahirezana omenao ny ray aman-dreny izay manana zanaka tanora francophone ravavy tojo eto am-pamaranana sy ny teny farany izay tianao entina alohan'ny maranantsika tanteraka amin'izy ity. Ny zavatra tiako izany hoe ny isika ray aman-dreny dia tena nomen'Andriamanitra taranaka ary ireo taranakitsika ireo dia nirian'Andriamanitra ho andeha lavitra noho isika ary nametrahan'Andriamanitra tena hoe planina tsara ao anatin'ny ary zavatra talenta maro any anatin'ireny ankizy ireny fa aza reraka tsika mivavaka ho anazy ary atao anatin'ny agape dia misy ny fampianarana ho an'ny tanora, ho an'ny zatovo, ny adolescent adolescent manteny gasy ny ankizy any amin'ny élémentaire izany hoe mbola tsy miditra collège dia ny ankizy mbola kely mihitsy koa any amin'ny maternelle misy izay ankizy rehetrarehetra izany ka hoe mbola tsy manambady izy dia afaka mandray koa atao amin'ny agape dia aza raha ohatra ianao ka maniry an'izany dia alefaso koa eo amin'ny vehivavy tsara ao messenger amin'ny vehivavy tsara ny mesagenao fa afaka mamaly an'izany koa izay ao satria ny ankamaroana eo koa mpampianatra atao amin'ny tanora fa jereo amin'izay masy izay foana izany ny zanakao hoe ho lasa lavitra ny zanakao ampatonga anazy koa hoe hijery ny entana izay napetrak'Andriamanitra ao anatiny foany ary za manokana moa izany amin'izao fotoana izao tena hoe mijery an'ireo tanora eo dia tena mahita hoe ny tanora araka ny tenen'ny Ranadahery teo dia tena hoe afakely mihitsy Ranadahery afakely mihitsy ny fomba fijery ny fiainana ary afakely mihitsy ny fomba andehanany ary misy zavatra ianarana be dia be ao amin'izareo dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra ary misaotra koa mpanompon'Andriamanitra moa izany nanaika an'ilay fitarihan'Andriamanitra amin'ny planina rehetrarehetra satria raha za manokana tamin'ny paster resaka tamiko tsy nieritreritra an'izany mihitsy fa no tanteraka izy hoe izay ary ilay zavatra notenen'ny paster ary tsy efa notenen'Andriamanitra namialofa tsy tena nisokatra tsara ny sofim-panahiko tamin'izany fotoana izany fa misaotra ny tompo fa Andriamanitra be famindrapoa ary tena hoe mahita ny famindrapon'Andriamanitra ary famindrapon'Andriamanitra irery ihany mbola ahafahana manao an'izao ahafahana manangana ny tanora mitondra zavatra ao amin'ny tanora dia raha liana bebe koa ianao dia omena fotoana amin'ny faran'ny volana sa alohan'ny voalohan'ny volana septambra izy teo novambra izy teo novambra voalohan'ny volana novambra tonga eto daholo zahay fa amin'izay fotoana izay amin'ny teny vazaha amin'ny teny vazaha zany dia tena hoe ho avy eto daholo ny ankizy ao anatin'ilay Haute-Coste dia manasa antsika sahady ny tena koa ho avy amin'izay fa tena afinaritra io fotoana io ary tsy lany fotoana ianao dia tahian Jesosy daholo tsika. Ia, nakasitraka anao ravavy tojo misaotra ny amin'izay vaovao mafana dia mafana be no entinao teto izay voninahitra tena omentsika an' Jesosy irery ihany dia misaotra ny tompontsika tena misaotra an' Jesosy satria tena mampahery be ny fandaharana vaovao entinareo dia izay ihany koa no entsika manakatona n'ity fandaharana ity manome fotoanantsika amin'ny manaraka indray hitondra zavatra vaovao be indray tsika hoentsika eto amin'ny tapany manaraka ny ariana indray be fotoana tsika zany ny fandaharana vaovao podcast izay iarahana amin'ny tanora tsy ho ela eto amin'ny televizion na agape azonao arahana any amin'ny YouTube izy io any amin'ny aina manjery maro samihafa any dia izay ary hafa dia tahian Jesosy daholo tsika rehetra tompoko amin'ny manaraka indray.
Raha Jesosy io.